Ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro ray ny famindrampo sy ny fitiavana, izay mamelona ny finoanay tsy mety maty isan'andro, isan'ora, isa-minitra. Misaotra anao izay manaiky hamangy anay amin'ny alalan'ny teninao, isa-tokonam-baravarana, isa-trano, isa-pianakaviana. Misaotra anao izahay manaiky haneo aminay ny sitraponao arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Tahaka ity anio ity, endre Andriamanitro izany fitiavanao, mampivelatra ny teninao, ny sitraponao aminay tsiraray avy. Koa aseho mazava aminay ny fitarian'ny fanahy masina, ny fitarian'ny teninao, andehananay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 17, ny andininy 220 hatramin'ny 250. Asan'ny Apôstôly toko 17, ny andininy 220 hatramin'ny 250. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany ho lazaina amin'ny indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny prozelita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy izay niteny taminy ka namporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny nolazain'ny Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe: ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandà zany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika hahazo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Fa izao no nandidin'ny Tompo anay, efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisa aho, mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny Tompo dia naely eran'izany tany rehetra izany, fa ny jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna, dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy hiala tamin'ny taniny. Fa izy roalahy kosa nanitsana ny vovoka tamin'ny tongony hiapanga ireo dia nakany Ikonioma, ary dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malalo amin'ny Tompo, ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia mitantara amintsika ny tatitra tamin'ny hazakazaka ny fitoriana filazany tsara izay nataon'ny Apôstôly. Ary hitantsika manokana eto ny tatitra izay nataon'ny Paoly sy Barnabasy tamin'ny fitoriana ny filazany tsara. Misy endrika maro ny fitoriana filazany tsara fanorenana ny fiangonana tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, tamin'ny taonjato voalohany izay nataon'ireo apôstôly. Misy ny filazany tsara mitety tanàna, mitety vohitra. Misy ny fitoriana ankalamanjana izay nataon'izy ireny. Misy ny fitoriana izay natao tany anatin'ny lapam-panjakana samihafa. Fa eto amin'ity mofinaina ity dia voamarika manokana fa tany anatin'ny sinagogan'ny jiosy no fitoriana filazantsara natao, izany hoe
Ity ilay atsotsika amin'ny fitenenana hoe tafika masina anatiny no natao tamin'ity indray maka ity. Ao anatin'izany tafika masina anatin'izany no nampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fandehanana am-piangonana, ny mahazava-dehibe ny fiangonana na ny famonjena fanompo-pivavahana. Eto ary dia andeha hojerentsika ny maizy azy ny fanompo-pivavahana, ny maizy azy ny famonjena fiangonana. Voalohany dia hiaino momba any Jesoa. Ao anatin'ny fanompo-pivavahana no hiaonany mpino amin'ny Jesoa Kristy. Rehefa mamaky ny 2:2 isika dia hitantsika eo ny voalaza manao hoe ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany ho lazaina amin'ny indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Izany hoe ny rava zany ny fanompo-pivavahana dia liana ireo olona izay nemoka amin'ny teny hoe amin'ny heriny amin'ny sabata tahaka izao dia mbola teneny ihany izany teny izany. Rehefa mijerytsika inona izany teny izany dia izay voalaza eo ambony manomboka any amin'ny 1 hatramin'ny 1:7 dia tsy nitsahatra ny apôstôly nanambara momba an Jesosy Kristy. Ny zavatra izay nambara tao anatin'ny fanompo-pivavahana, ny zavatra izay noazavaina tao anatin'ny fanompo-pivavahana dia momba any Jesosy Kristy. Nambara tao ny famonjena izay nentin'i Jesosy Kristy teny amin'ny hazo fijaliana, nambara tao ny famondram-po sy ny famelan-keloka izay notanterahany io Jesosy Kristy io. Izany hoe zany ny fanompo-pivavahana kristianina dia fanompo-pivavahana maneho ny maizy azy an Jesosy ary amin'ny marina, fanompo-pivavahana fiaonana amin'ny Jesosy Kristy. Ao anatin'ny fanompo-pivavahana ny mino no miaona amin'ny Kristy, ary zany no ahitantsika tsy gagitsika raha mbola liana indray ireo olona izay efa niaino, raha mbola hiaino ny momba an Jesosy zany. Ny olona miaona marina amin'ny Jesosy mantsy dia olona izay tsy mety leo, olona izay mazoto mandrakariva hiaino izay ambaran'Andriamanitra amin'ny momba ny tenany. Ao amin'ny fanompo-pivavahana no ahitana sy resahana ifampiaonana amin'ny Jesosy Kristy. Zany Jesosy Kristy izay namonjy na jiosy na jentilisa, zany Jesosy Kristy nitondra famelan-keloka ho an'ny olona rehetra, izany no iaonantsika eo amin'ny fanompo-pivavahana. Tsy mahagaga anie zany raha toa ka vita ny fanompo-pivavahana eo amin'ny 7:7 ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny prozelita no nanompo an'Andriamanitra ka nanaraka ny Paoly sy Barnabasy. Tsy mahagaga raha resy lahatra ny olona ao aorianany fanompo-pivavahana satria niaona tamin'ny Kristy izy. Tsy ny rafitra arak'izany no niaonany, tsy ny olona no niaonany, tsy ny mpitarika no niaonany, tsy ny trano no niaonany, fa niaona tamin'i Jesosy Kristy, lay mpamonjy sy lay mpamela heloka izy. Arak'izany ry havako malala, na aiza misy fanompo-pivavahana kristianina tao dia tokony hisongadina ao anatin'izany fanompo-pivavahana izany ny momba an Jesosy Kristy. Tsy maintsy lazaina ombenombeny amin'ny fanompo-pivavahana kristianina rehetra ny momba ane Jesosy Kristy. Zany ry havako malala no mahazava-dehibe manokana ny fiaonana an Jesosy Kristy, fiaonana ao amin'ny fanompo-pivavahana. Zany no mahatonga antsika manome lanja ny fanompo-pivavahana, mahatanteraka ny teniny voasoratra manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Tonga hiangona hiaona amin'ny Jesosy marina isika. Fa ny zavatra faharoa izay maneho ny maizy azy ny
fampom-pivavahana, ny famonjena fiangonana dia ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fampom-pivavahana dia mahazo anjara toerana lehibe ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Homantsy ny voalaza eo amin'ny 4:1 manao hoe ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ity indray zany ilay fotoana famonjena fampom-pivavahana. Ity indray zany ilay andehanana any amin'ny sinagoga ny jiosy, ka tonga tsy hivorivory, tonga tsy hiolon'olona, fa tonga izy rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ambara mihitsy ry havana fa ny tenin'Andriamanitra no ivon'ny fampom-pivavahana. Ny tenin'Andriamanitra no manandanja ao anatin'ny fampom-pivavahana, ary dia hitantsika eto fa zary lasa loharanon'ny finoana izany tenin'Andriamanitra izany. Homantsy ny ambarany 7:20 manao hoe ary rehefa nandray izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino? Ny olona nazoto ny hainy tenin'Andriamanitra no nahazo finoana. Zary lasa loharanon'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, ary sika raha teo mahay ny voasoratra manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny fiainon'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra no miteraka finoana ho azy. Ratsy zany kosa dia hitantsika arak'izay voatanisa eto fa na ny olona tonga ao am-piangonana hiaino tenin'Andriamanitra dia mahazo finoana handova fiainana mandrakizay, na ny olona tonga ao am-piangonana ka tsy mandray ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fanakorontanana ny fiangonana. Hitantsika eto ane ohatra, ankoatran'ireo jiosy izay nandray tsara ny tenin'Andriamanitra ka nyroso tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ka nanana finoana, dia misy koa ireo jiosy izay lasa ambara eto fa feno fialonana ka nanohitra ny teny. Eo amin'ny 5:20 lasa feno fialonana ka nanohitra ny teny, sady ny teny ratsy ny mpanompon'Andriamanitra. Ary hita aza mbola ratsy kokoa noho izay eny amin'ny 50 fa tena tonga nanakorotana ny fiangonana mihitsy ireo olona izay ao am-piangonana fa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ireo. Ambara zany ry havako malala fa raha vao mivoana miala amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ny antondiantsika any am-piangonana dia tonga fanakorontanana ny fiangonan'Andriamanitra isika. Ho tsaroantsika zany fa matoa isika tonga any am-piangonana dia ankoatra ny fiaonantsika amin'Andriamanitra dia tena zava-dehibe mihitsy ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny maha-fiangonana protestanta-tsika ry havako malala dia efa nambara teo fa ny tenin'Andriamanitra no ivon'ny fampom-pivavahana amin'ny fiangonana protestanta. Fa ankoatra izay dia tena tsapantsika fa ny fampom-pivavahana no azo ambara fa manana anjara toerana lehibe indrindra ao amin'ny fampom-pivavahana. Tokony ny tenin'Andriamanitra no betsaka indrindra ao anaty fampom-pivavahana. Ny tenin'Andriamanitra no lava indrindra ao anatin'ny singa rehetra mandrafitra ny fampom-pivavahana. Tena fototra lehibe iorenan'ny finoana kristianina mantsy ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo atao ambanin'ny zavatra amin'ny fiainon'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Ratsy zany tonga marefo amin'ny finoana isika, na malemy amin'ny finoana isika ka tsy miorina tsara, ary zany mahatonga ny fiangonana indraindray ho tonga any amin'ny fakapana maro samihafa izay hitondran'ny Satana, anireny sokajon'olona samihafa ireny, ka miala amin'ny
fahamarinany tenin'Andriamanitra marina. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, maro ny antony manosika antsika hamonjy ny fanompoam-pivavahana ny ampiangonana. Nisy antony lehibe anankiroa mazava tsara nomena teto androany andaniny ao amin'ny fanompoam-pivavahana no ionana amin'ny Kristy, fa ankilany ao amin'ny fanompoam-pivavahana no hiainontsika an'Andriamanitra. Noho izany dia ho zava-dehibe amintsika mamonjy fanompoam-pivavahana ka tsy onona fotsiny amin'ny any an-trano isika ka hiteny aty an-trano efa mivavaka, fa hahatsapa fa zava-dehibe ny famonjena ny fiombonan'ny mpino tahaka izany. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, ho amintsika kosa aza ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao ka hamanginao anay tsiraray avy amin'ny alalan'izany teninao izany. Misaotra anao izay nitary-dalana anay, nampianatra anay ny mahazava-dehibe ny famonjena fanompoam-pivavahana, ny famonjena fiangonana, satria mahatsara anay izany. Ankehitriny dia asehonay Tompo, manitsy ny fiheveran-disonay, manitsy ny fahazaran-dratsinay, ny amin'izay antony samihafa nitarika anay ho any amin'ny fiangonana. Ankehitriny izay vonona hanitsy izany hifanaraka amin'ny teninao marina, ka hitady ny tavanao mpamonjy anay, ary hiaona aminao Jesosy Kristy marina, hiaona sy handre ny teninao. Amin'ny teny ity Tompo dia entinay ambavaka eo anatrehanao ny ireo rehetra izay ao anatin'ny fahoriana, ireo izay manam-pahoriana, ireo izay nandao havana tiana, ireo izay namoy zanaka, namoy mpiray tam-po, namoy ray aman-dreny. Ianao Jesosy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ianao Jesosy ilay fanasitranana ny fo maratra rehetra. Ianao Jesosy ane hamangy azy ireny ka ameno azy amin'ny fifaliana sy ny fiadanana, amme azy ny fampiononana feno avy amin'ny fanahy masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.